Nao ray izahay afaka miay anay tsara ry avy, ray izay afaka miteny amin'ny alalan'ny fanahiny, mampianatra sy mananatra satria ny tena zavatra ilain'ny zanak'Andriamanitra dia fananarany ray aman-dreniny. Tsy afaka nijoro sy tompony zaza iray raha tsy tena feno anatra tsara. Fa matsapy izay Jesosy fa isaky ny zavatra manao zavatra izahay amin'ny zavatra rehetra izay ataonay dia misy teny mifanitsy amin'izany. Ampianarinao foana izahay Andriamanitra, anarinao foana izahay Jesosy, atsanganao foana izahay Jesosy, amboarinao foana izahay Jesosy. Ty hisaotranao fotsiny izahay Jesosy androany, ty hisaotra fotsiny izahay Tompo, araka ny tenin'ny Paoly, tsy amin'ny teny marevaka, tsy amin'ny teny mahataona, fa amin'ny fo farak'izay tsotra Andriamanitra. Reto misaotranao izahay, misaotra Tompony amin'ny fitiavana, misaotra Jesosy ny amin'ny famindram-po, misaotra Jesosy ny amin'ny fananganana, misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana, misaotra Jesosy ny amin'ny fampianarana, misaotra Jesosy ny amin'ny fitsinjovana ny tsirairay avy, misaotra Jesosy ny amin'ny fanekenao izara ny visionao aminay, mba hahatonga anay ho mpiara miombonantoka aminao isanandro isanandro, ahafahanay migoka ny valim-pity eto an-tany sy miomana sahady ny amin'ny valim-pity izay efa vita any an-danitra. Misaotra Jesosy ny amin'ny ray aman-dreny, alleluia, ray aman-dreny ara-panahy, ray aman-dreny ara-nofo, ray aman-dreny ao aminao Tompo amin'ny finoana. Misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra efa homaninao tsy takatry ny sainay, satria fantatray fa izay zavatra atolotry ny tananao Andriamanitra dia efa maneho anao sahady tsara avokoa ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy ny amin'ny asany rehetra, misaotra Jesosy ny amin'ny fampianaranao hifandray amin'ireo mpiara-miasa aminay rehetra, nareo izay lehibe anay zany, nareo izay fehezinay Andriamanitra, dia ampianaranao foana izay hanana ny toetranao amin'ny hetsika rehetra, amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fiarahana rehetra, amin'ny fiaraha-miasa rehetra eo manodidina. Misaotra Jesosy ny amin'ny ankohonana, ampianarinao izay anaja ny ray aman-drenay, ampianarinao izay anaja ny ankohonanay, anaja ny tokantrano, anaja ny vady, anaja ny zanaka, hitondra tsara ny ankohonanay tsara ry avy, satria izany no marika Andriamanitra ahitana fa tena tafaray aminao izay tsara ry avy. Alleluia. Tsy misy na fotoana anankiray Andriamanitra ka tsy afaka azahoanay anatra avy any aminao eo anatrehan'ny situation anankiray, na metsena, na mandeha tongotra, na mandeha fiara, na mandeha moto, mandeha bisikilety izahay, dia Jesosy mianatra izahay ny aneho anao eo amin'ny sehatra rehetra. Amin'ny anaranao mpanjaka mideranao izahay, satria tao anatin'ny tsy fahaizanay no nanehoanao ny fahaizanao Andriamanitra, tao anatin'ny toetranay tsy mahatokony nanehoanao fa afaka ny tonga mahatoky izay rehefa ao aminao Kristy, satria no hamarinao tamin'ny alalan'ny teninao hoe raha misy olona ao aminao Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa tokoa ny zavatra taloha, eny Jesosy, lasa ny fitiavana tia mandainga, efa vaovao izahay, lasa ny toe-po mialina, efa vaovao izahay, lasa ny fisainana te hangalatra, fa efa vaovao izahay, lasa ny akamona te hivavaka, fa efa vaovao izahay, lasa ny akamona te hamaky baiboly, fa efa vaovao izahay, lasa ny akamona mety manana fijery hafahafa, fa efa vaovao izahay, lasa ny frehariana sy ny fihebebony, fa efa vaovao izahay, lasa ny tsy fahaizana amin'ny teny rehetra natrehan'ny zavatra izay misy, fa efa nohavaozy ny teninao izahay ka afaka mijoro mandrakariva ho vavolombelonao isanandro isanandro. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka, saika anao resitraka ao hisaotra sy amin'ny voninahitra n'Andriamanitra, aoka ny vavanao hipololotra ny tenin'Andriamanitra androany, aoka ny fonao hitodika makany amin'ny Jesosy androany, ity fotoana anankiray ity, aoka ny teninao hitodika makany amin'Andriamanitra androany, aoka ny mombanao hitodika makany amin'ny Jesosy androany, aoka fotoana anankiray izay anaovanao mihoatra noho ny hatramin'izay ity fotoana ity, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy, amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen. Ndao tsika ite-tanana ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao, asio ite-tanana mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Tonoho ny fiadanan'ny Tompo amin'ny olo akaikinao androany, tena mihitsy fiadanan'i Jesosy indray ho aminao. Eritrereto tahaka ny avy ny orana fahavato anatiny, tsy maintsy lenitsika rehetra. Amen. Tsisy na ray amintsika ary tsy ho lena ny fahatsaran'Andriamanitra androany. Tao sikafantsika amin'ny bokintsika amin'ny Salamo 150.
Salamy faraka amby efapolo. Salamy faraka amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy. Salamy faraka amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy dia vaky toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay mahatsiaro ny malahelo. Jehovah monjy azy amin'ny andro fahoriana. Jehovah hitandrina sy hiaro azy tsy ho faty. Atao ho sambatra ambonin'ny tany izy ary tsy mba atolotra ao amin'ny sitrapon'ny fahavalona. Jehovah nohana azy eo ambonin'ny farafara hitsaboana azy. Ny fandriny rehetra eo am-pandriny dia hovanao. Hoy izao, Jehovah mamindra fo amiko sy trano ny fanahiko fefanao taminao aho. Ny fahavaloko maniray ho simba ka manao hoe raha oviana no faty izy ka ho very ny anarany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny fahavalo afaka maniry izay iriny, fa izay mitoetra ao amin'ny avo indrindra dia tsy afaka kasihan'ny fahavalo. Tia hampaheranao manokana androany fa fotoana anankiray ahafahantsika mandroso miditra kokoa eo amin'ny toerana izay tian'Andriamanitra hipetrahantsika tsirairay avy ity fotoana androany ity. Sokafo ny fontsika androany, sokafo ny tananao androany, dao tsika hivavaka raha sitraka ao. Tompo, tsaroany manokana Andriamanitra fa tsy namaky anao loatra. Misy zavatra tsy namaky anao loatra Andriamanitra. Tsy namaky anao ny amon'ny laforona fanainy impito. Fa ny tianao hitan'ny olona dia namrehetra raha ny laforony fahavalo dia mbola afaka mijoro ao ny zanak'Andriamanitra. Tsy dia namaky anao loatra ny nanakombona nananity tsy nietovahana ny lavabato izay nisy ny liony nanatsofoana ny Daniela. Fa ny namaky anao dia nanehoana fa ny herinao dia afaka manakombona vavan'ny liony raha ny olombelona afaka manidy varavaran'ny lavabato. Jesosy eo, ny fahavalo mety manana kady Jesosy, fa ny diso ny machine calculer ny fahavalo satria diso ny kajiny. Ny kajinao Andriamanitra dia kajy tsy anizaniza amboarina sy refesina. Ny andrasanao amin'ny tsirairay avy fotsiny tompo dia izao, anatrihan'ny zavatra rehetra mandeha tahaka nandehanan'ny Petera teo ambonin'ny rano. Misy antony Jesosy matoa tsy hoe nataonao nahainy lomamy Petera dia ny lomany mandrapatonga teny aminao, fa eo amin'ilay tsy hain'ny olombelona atao mihitsy ny tianao aseho Andriamanitra ilay mandeha eo ambony rano. Satria hoe fanlaza Andriamanitra any amin'ny filazantsara Matio 7:20 fa tsy misy zavatra tsy hainao atao, hainao ny zavatra rehetra. Dia androany Andriamanitra tsy handany fotoana izay hijery ny zavatra misy amin'ny masonay, fa ny fotoana rehetra izay omenao anay Andriamanitra dia atolotra eo anao, hibanjinana anao mandrakariva. Dia hitenenanay fotsiny hoe Jesosy androany Tompo misaotra anao zahay, satria no fahasoavanao sy ny fahatsaranao matoy izao anay. Ny rivotra mety mitsoka fa tsy mampiova ny frazy eo ambavanay Andriamanitra, mbola misaotra anao foana zahay. Ny fahavalo mety afaka miteny ratsy, mety mitondra fakapana be dia be izy eo, fa izao Jesosy tsy mijery an'izany kory zahay, fa mijery anao dia miteny fotsiny hoe Tompo misaotra anao aho, satria no ny famindramponao no matoy izao anay tsirairay avy. Sokafanay ny fonay Andriamanitra ho boaty anankiray izay iraketan'ny trésorinao Andriamanitra, iraketanay ny teninao Andriamanitra. Tenao dia milaza fa atao am-pokony iraketako ny teninao mba tsy hamitako aminao intsony. Eny Jesosy, rehefa sokafana ny fonay dia aoka ny teninao no hita. Rehefa sokafana ny fonay dia enao Jesosy no hita ao anatin'izany fonay tsirairay avy zany. Atonga ilay hiteny foana isan'andro hoe Jesosy misaotra fotsiny Andriamanitra, misaotra Tompo amin'ny anaranao Jesosy. Alleluia. Tompo misaotra anao aho, ny fahasoavanao, ny fahasoavanao, nindra fonao vaovao isan'andro, nindra fonao vaovao isan'andro, tsara amiko anao, Tompo misaotra anao, Tompo misaotra anao, Tompo misaotra anao, fahasoavanao, fahasoavanao, nindra fonao
vaovao isanandro, vaovao isanandro. Tsara mikana, Oska afatsika ny tanantsika dia tentsika izay rehetra tsy voatanisako tena maro Jesosy fa zao tonga isaotrana isaotranao saotra Jesosy Sadon fisora teneny misaotra Jesosy misaotra ny fitiavanao sary ny famindramponao ny fahatsaranao marina tokoa zany iry zany Andriamanitra avaozinao isanandro ny famindramponao asehonao fa Andriamanitra tena tiana ianao misaotra Jesosy ny fitiava ny famindrampo ny fanangana ny fanitsiny ny fampianara ny fitahiny ny famatsiny isanandro Jesosy misaotranao zay saotra Jesosy misaotranao zay dia isaotranao Jesosy fantatray tsapana efa misy zavatra tokony hovainao amin'ny fiainanay Andriamanitra tsy hoe rehefa mandray vao misaotra farak' izany iry zany Andriamanitra hoe na mbola tsy hitanay na mbola tsy hainay na mbola tsy fantatray dia tokony hisaotra foana zay Andriamanitra satria rehefa tena mahalala anao zay Jesosy dia tokony ho azonao antoka mandrakariva fa zay rehetra ataonao dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny kalitaonao Andriamanitra dikan'izany tsara mandrakariva mendrika ny fisaorana mandrakariva. Alleluia. Amboary zay Jesosy anana fotafahoana aminao amin'ny fotoana rehetra hitandrina ny fonay mihoatra noho ny fitandremana ny zavatra rehetra ao amin'ny boky ny ohabolana dia milaza zany toko faefatra Andriamanitra tokony ho tandremanay ny fonay satria avy ao amin'ny fonay no havia ny aina ny safidy Jesosy io tsy tokony apetraka ao anatin'ny sainay fotsiny Andriamanitra ny safidiny ianao tsara fa ny tena marina Jesosy tokony marina ataon'ny fonay zany hoe safidinay ianao Kristy mandrakizay ka natahaka ny ahoana ny fitsokany rivotra zay mety alefa amin'ny fahavalo dia tsy miova mihitsy ny safidinay fa ianao foana Andriamanitra tsy voatery mora jeren'ny maso Andriamanitra zany ranomasina tsy maintsy nitsahan'ny Petera zany fa nefa Andriamanitra rehefa mifantoka aminao ny mason'ny Petera mifantoka tamin'ny teninao ny sofin'ny Petera ny tempo anao ny fony dia nanaiky azy ny natiora rehetra ka na ny rano tsy natao hazaka olona dia lasa mahazaka ny tongotry ny olona sy ny vatan'ny olona Andriamanitra ny masonay tsy mifantoka Andriamanitra mahatonga ny zavatra hafa tsy manaiky anay tsy mifantoka aminao ny fonay tsy mitempo anao marina Andriamanitra mahatonga ny zavatra hafa tsy mandeha araka ny programanao eo amin'ny fiainana tsirairay avy
jesosy eo tsy tanana fotsiny Andriamanitra no atsotra makany aminao fa fony tsirairay avy Andriamanitra no tokony makany aminao Andriamanitra. Ny safidinay dia ianao Jesosy satria Jesosy nasarotra aza ny lalana mankany andanitrany nao fisedrana tsy maintsy ho lalovako tsy asakana nasarotra aza ny lalana mankany andanitrany nao fisedrana tsy maintsy ho lalovako. Halleluja. Tsy asakana irao mihitsy zany androany sofo minona manulo tompo tsy emotrao fanaraka anao tano mafia tompo tehirizo ao anao mandrakizay azony ny tanako raisony fiainako wanao ireria tompo dotsika ika aleluia mave satria mandesitsika yes nasarotra aza ilalana makany andanitrany ao fisedrana zay tsy maintsy ho lalovanay Jesosy tsy asakana tsoany nasarotra aza ny lalana mankany aminao mankany andanitrany na fisedrana zay tsy maintsy ho lalovanay tsy asakana atao firy olo mandresy tapakevitra tsara tsika nandrozy minona manulo tompo tsy emotrao fanaraka anao tano mafia tompo tehirizo ao tehirizo izare azony tanako azony ny tanako raisony fiainako ka tsy ova Andriamanitra ny ao anatin'ny fonay fa ho sahijoro foana hiteny hoe tano mafia ao tompo tehirizo ao ho anao ny fisainako ny fijery mandraky izay azony ny tanako raisony fiainako ho anao
Jesús, tano mafia Jesús, te iris wawana, mandrakiza, ni fiainako, rais ni fiainako, suni fiainwanao, wanao ireria tumbo. Hallelujah, 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 hallelujah. Mam Jesus ni omnam zunini tanaku raisoni fiainako bawana fatsewana fawana ireria tumpo. Hallelujah. Tan mafy zay Jesus, teirizy ho itoetra eo aminao, tsy vilivily fa eo aminao. Tan mafia o tompo, teirizo itoetra anao ao kafi, ifikitra aminao. Tan mafia o tompo, teirizo itoetra anao ao kafi, ifikitra. Tan mafia o tompo, teirizo itoetra anao ao fino ao, ifikitra aminao. Sana teirizo itoetra tano mafia o Jesus eo aminao. Teirizo itoetra anao ao kafi, ifikitra aminao. Tano mafia ifikitra aminao. Tan mafia o Jesus, teirizo itoetra anao ao kafi, ifikitra aminao. Jesosy io aka ny fiainam-panahy Andriamanitra, ho fiainam-panahy tsy tafasaraka aminao zany mihitsy Andriamanitra, fo tafatoetra eo aminao ny safidy, ny fijery, ny fisainana, ny fiedretana, ny fiteny, ny fanehoana, ny fihetsika, ny fitondratena. Jesosy, aminao ny finoanay Andriamanitra. Jesosy io aoka tahaka ny fanidin'ny voromahery Andriamanitra, ny fanidinanay enatrehan'ny tafiotra, arakaraky ny amafin'ny rivotra rehefa amin'ny fahavalo, dia hovaina fotsiny ny angla ny elatra vo mahay manidina. Jesosy, mitsoka ny fahavalo, hovaina indray ny angla ny elatra vo mahay miakatra Andriamanitra, vo mahay mahita ny hitanao, mahita ny tazanao amin'ny anaranao Jesosy. Aminao ny finoko ka tsy atahotra, fa ianao no ijoroko nao anatiny ady sarotra. Aminao, aminao ny finoko ka tsy atahotra, fa ianao, ianao
fijoroako nao anatiny ady sarotra nao anatiny ady sarotra andeha sy horeraka herinao manoana ny fanahinao tompo mitarika matoky ao anindinao hiakatra toy ny voromahery miandranao miandranao ao tompo ka andro soery ao aminao andeao 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 sy horeraka herinao manoana ny fanahinao tompo mitarika matoky ao anindina hiakatra toy ny voromahery miandranao miandranao ao tompo ka andro soery ao aminao andeao andeao sy horeraka herinao manoana ny fanahinao io no miazonay mitarikany maheriako anindinao hiakatra toy ny voromahery miandranao andro soery ao aminao miandranao atomboka andro soery ao aminao miandranao ao tompo ka andro soery ao miandranao 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 ao tompo ka andro soery ao aminao isanandro 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 miandranao atoky anao teneny tompo isanandro isanandro dia mpianatra ny foko anana faharetana amin'ny fitondranao Andriamanitra tsy hibaiko na tahakiny hoe mandray télécommande miaraka aminao Andriamanitra ampianarina Jesosy ampianariko natao anatiko Andriamanitra tsy hibaiko na haneriny faniriko tsy maintsy ho tanteraka fa ny tenao ampony Andriamanitra tokony hamaika anay Andriamanitra dia zao hoe ho mpanatanteraka ny nofonofonao zay tsiraray avy Hallelujah isanandro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-sekondra tompo milanao isanandro tompo milanao isan'ora tompo milanao isa-minitra isa-sekondra tompo milanao ny fony saiko ny fony saiko ny fanaiko maniry mafianao tsisy toerana takaloko eo anilanao eo akaikinao
jesosy Segunda tumpo milana Isanando Bravo mi fu La minha loucura Segunda tumpo milana Mi furi saiu di falaikyu Maniri mafiana Toetra tsy ananay Jesosy tsy ananay Amen. Datsika iteka mafy ho an'i Jesosy Kristy asivika mafy be ho an'i Jesosy androany amin'ity fotoana ity ho an'i Jesosy. Amen. Alléluia. Mazoterana tompoko. Tonga ao anatin'ny fotoanany tenin'Andriamanitra tsika. Mbola toizany hoe ataovy an'izao ny akaikinao matsiro ny teny tsisy ohatry ny teny andraindray tsika androany. Amen. Dia amin'ilay anankiray ao ambadika andray mba notany hoe ahoana ny fomba hiatrehantsika ny teny androany. Tonga dia mifampiainoaino hoe dia avy eo mody rehefa avy eo zay Zao no lazay ny tenin'Andriamanitra. Miasa fatratra sy mavesatretana ozy izy makanesa ty amiko dia meko fitsarana. Za mino fa tao anatiny ny fiderana sy fiankofana iny le ny polotra be avy any velany misy fitsaranao. Antonio ny akaikinao tsy zany ve? Ahoana ny fonao zao amin'izao? Fa misy fitsarana efa tonga ao. Amen. Mbola tsy miresaka ny vahaolana anao tsika. Mbola tsy miresaka ny fivahan'ny zavatra rehetrarehetra zay atrehanao fa ny fitsarana aloha. Za mino fa efa mikorina eto amin'ity toerana ity zany amin'izao fotoana izao. Dia efa vonintsika tsirairay avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Faharoa, mila hetaheta avy ao anatintsika izy io. Rehefa mangetaheta tena milaza aminareo fa ny olona mizara tenin'Andriamanitra eto aloha eto maheno ny hetaheta avy any amin'ny olona manatrika. Rehefa ny olona ny hoe ohatrany tsy dia rotitra dia herinao na le teny ary ohatrany hoe somary misatrisatra miramoramo zany. Fa rehefa mangetaheta ny olona fa na zavatra tsy nomaninao misisisika be miampita makany. Ataovy ny akaikina mangetaheta. Amina toerana sasany rehefa hoe fotoana ny tenin'Andriamanitra dia fotoana fihinanana gote. Andao hivoaka hihinana gote. Fa ny tsika tena vetikanina io. Amen. Dia andao tsika angetaheta mihitsy androany. Fa sambatra ozy izy nona sy mangetaheta fa izy vokisana. Dia vokisany tenin'Andriamanitra. Amen. Mbola afaka miteny zavatra anankiray farany ve mahazo? Mba mihera tompoko. Zavatra anankiray farany tiako resahana aminareo dia zao. Ny fotoana ny tenin'Andriamanitra dia fotoana ny fanapahan-kevitra.
ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hoeninao Andriamanitra mangataka fanapahan-kevitra avy any aminao. Fa androany hatramin'ny posahany io masoandro io be dia be izay fanapahan-kevitra andraisitsika izay. Tena efa nanapa-kevitra be dia be nge hatramin'ny marainy andro e. Fa izao indray hiteny Andriamanitra eto. Dia atraiza ny fanapahan-kevitra ho raisitsika manoloana an'izany tenin'Andriamanitra izany. Petera rehefa nytenen'i Jesosy hoe avy ary saniditra tao anaty rano na tsy lôjika ary zany. Rehefa nitenena ny mpianatra anankiray hoe manana olana ianao, mandana ary manjono dia sokafy ny vavantrondro tena ataony le izy. Ny olona matetika rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra dia sady mampiasa ny lôjikany hoe ahoana mety amiko ve zany? Zany nge olona ohatran'izao e. Zany ohatr'izao any ampiasany, za ohatr'izao any an-trano, za ohatr'izao ny fiarahamonina, dia za vedy ianao an'izany. Kitio ny eo akaikinao, Andriamanitra ny resantsika eto hoe. Andriamanitra no hiresaka amintsika androany. Manapa-hevitra ianao hoe. Misy teny be dia be ho latsaka eto dia ny anjara fahombiazanao dia ao ambadiky ny fanapahan-kevitrao. Amen. Ianao zao mieritreritra hoe tsisy ifandraisany amin'ilay zavatra manjo aza ny tenen'ny paster zany. Fa raha manapa-kevitra ianao amin'izay teneny eto dia ilay manjoanao milamina ho azy. Tsy tena ohatran'ny malasa saina azy zany matetika ny zavatra tenenin'Andriamanitra tsy tena mifanandrivy be amin'ilay hoe zao anie ny olanako e, zao anie zavatra atriako e, zao nge io manavesatra anahy io e. Tsy mifanandrivy amin'izany ilay izy kanefa fanapahan-kevitra. Ahoana moa hoe mila vola dia hoe mandana manjono. Dia mieritreritra ilay mpianatra hoe mbola hivarotra trondro zany androany. Ay ilay izy tao ambavan'ilay trondro. Kitio ny eo akaiky hoe andaontsika hanapa-kevitra androany. Nandeha ny vehivavy anankiray vadiny Lota, teny efa mpisangisangy amin'ny Lota. Dia ozy Lota rehefa naheno ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahazo mierika tsika efa andao andeha ka zatra n'ilay sangisangy sinona koa fa ohatran'ny sangisangy foana izay. Dia nierika lasa vongatsira. Nefa Andriamanitra ny teny dia tsy tao anatin'ilay izy. Tena milaza amintsika tsirairay avy fa betsaka izay fanapahan-kevitra androany raisitsika izay. Fa andao manoloana ny tenin'Andriamanitra andray fanapahan-kevitra tsika. Inona ny lazainy? Ahoana ny fanapahan-kevitra raisiko manoloana an'izay? Ahoana ny fanapahan-kevitra raisiko manoloana an'izay? Arakaraka ny fahasahianao manapa-kevitra manoloana an'izay teny latsaka eto, miasany herin'Andriamanitra eo aminao. No isehoany voninahitra Andriamanitra eo aminao. Ary ny tena marina ilay isika atao hoe miena dia izy mitombo ilay fanapahan-kevitra antsika ametraka ny sitrapon'Andriamanitra foana manoloana ny isika zany izay ilay fienana. Dia ilay fitomboana ilay fanapahan-kevitra zany hoe izay tenen'Andriamanitra no lasa miataontsika foana. Dia rehefa nyteny ny apôstôly hoe tsy za tsony nivela fa Kristy mivela atao anatiko, ny dikan'izay ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra efa navelany amin'Andriamanitra daholo ny momba azy, fa izy tena efa tsy eo tsony. Kitio ny eo akaikina andao hanapa-kevitra. Kitio ny eo akaikina hoe tsy haiko izay teny ho tonga eo izy io surprise hoe fa zao manoloana an'izay tonga eo andao asitsika fanapahan-kevitra. Vonina ve nareo? Vonina miteny ve nareo? Vonintsika andao hitehaka mafy be tsika andray mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny eto androany. Andao hitehaka mafy be tsika azajanona ny tehaka ataovy mirevidrevitra reto. Alleluia. Andao tsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo indray. Fotoana manokana itenenan'Andriamanitra aminao. Aza mijery tsanganan'olona fa mihaino izay lazain'Andriamanitra. Tonga etsika hoe hiaino hijery olombelona
dia fahendren'olombelona no tafiditra ny anatinao any. Fa raha hita ianao mivavaka miteny hoe nona sy mangetaheta andrianao Andriamanitra, sokafo fotsiny fonao, fa ho anatin'ny teny arivo misy anankiray ho anao eto androany. Ao fofany amin'ny lanitra ny tanao dia mitenena amin'Andriamanitra, tia tompo amin'ity takarivo ity tonga manantona anao indray. Tsy tonga eto miomana fotsiny hoe andreteny avy aminao, fa andray feo avy aminao amin'ny alalan'ny fanahy masinao amin'izay teny rehetra zaraina amiko androany. Aoka ny teny hitondra fiadanana ao am-poko, aoka ny teny hitondra fanasitranana ho aoka ny teny hitondra famonjena Jesosy. Esory ato anatiko ny fahazarana miaino fahamarinana, fampitoero araka le teny nampitondrina atao mpanomponao teo aloha hoe ho tonga fanapahan-kevitra ato anatiko zay feo reko andehanako araka ny sitraponao. Tsy teny arivo, tsy révélation tena faran'izay tsara ny tiako ho eno tonga ilaza hoe fahamarinana zany. Tsy za tsara iaino fahamarinana, fa iza androany ho vainy teny iaina fahamarinana. Tenena Jehovah miaino mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona masina manakina avy any Nazareta. Amen. Misy liry zay hoe ny teninao Andriamanitro dia fanindray ty avan-dehibe, ny teninao andray sy latra manakatsaka na izay mandeha naro ao tompo anambara ny fitiavana manompo anao Andriamanitro zavatra eo anerana ampianaro ao tompo anambara ny fitiavana manompo anao Andriamanitro zavatra eo anerana. Alleluia. Dao tsika ity tanana mafy eo amin'ny tompo mangataka anao azo toerana. Amin'ny takarivo ity dia hitondrantsika ao anatin'ny fotoana fohy miteny izay napetraky ny fanahy masina tato am-poko zaraina androany na mitondraina ny lohateny hoe ny maha sarobidy, ny fijoroana raha oharina amin'ny hetsik'Andriamanitra rehetra. Matetika ny olona mampiasa ny fony anantona an'Andriamanitra tia hita ny hetsik'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, toy ny hoe tia ndray fahagagana, tia ndray fanasitranana, tia ndray fanafahana. Marina fa Andriamanitra dia Andriamanitra mpanafaka, Andriamanitra mpanao fahagagana, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra, ary tsy misy zava-mahagaga ozy izy ny teny Andriamanitra zay tsy hain'Andriamanitra atao. Hain'Andriamanitra atao ny zavatra rehetra. Tsy diso ianao raha tonga eo anatrehan'Andriamanitra mba hitady azy, andray nikasika, andray fitahiana avy aminy, tsy fahadosoana zany. Fandroany ariva tezara amintsika fa ny fijoronao dia sarobidy lavitra sy mihoatra no ny fiandran-dranao an'Andriamanitra amin'ny zavatra hainy atao. Ny komandiny fahatsarana rehetra eo amin'ny fiainanao dia misy ifandraisany ngeza be amin'ny fanapahan-kevitrao hijoro ho an'Andriamanitra. Nao antsika hijery ny Genesis toko voalohany diny faraky amin'ny roapolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary Andriamanitra nahary ny biby vaventy anaty rano sy ny zava-mananaina mihetsiketsika rehetra zay efa betsaka ao amin'ny rano samy araka ny karazany avy, ary ny voromanidina rehetra samy araka ny karazany avy, ary hitan'Andriamanitra fa tsara zany. Diny faharoa amby roapolo. Ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro anaka sy miabe tsara mameno ny rano eo amin'ny ranomasina, ary aoka ny vorona iamaro eny ambonin'ny tany. Zany hoe natsodrano ny biby sy ny vorona sy ny hazan-drano hitombo. Tsy mitovy amin'io nefa ny tsodran'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Ao amin'ny andininy enina amby roapolo indray mitodika tany amin'ny olona Andriamanitra namboatra ny olona. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandadina mikisaka amin'ny tany. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny,
ary tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoroan'Andriamanitra azy lasy vavy namoronany azy. 9:20 ary Andriamanitra nitsodrano azy hoe maro fara miabetsaha mameno ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazandrano eo amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Rehefa norin'Andriamanitra ny voary rehetra, vitan'Andriamanitra tsara daholo voanaharin'ny olombelona izy. Ary rehefa vitan'ny olona tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoron'Andriamanitra azy, afa kely koa nitsodrano nomen'Andriamanitra andreo. Hoy Andriamanitra hoe misy tombony manokana sy mihoatra noho ny voary rehetra nitsodrano izay omeko anao raha olombelona. Hoy izy Andriamanitra hoe manjaka amin'ny voary rehetra mampanimpo azy. Ireo zany a mampiavaka ny olombelona. Mampiavaka ny olombelona amin'ny voary rehetra teto ambonin'ny tany dia zavatra anankitelo. Voalohany, izy tahaka ny endrik'Andriamanitra ny naharian'Andriamanitra azy. Faharoa, izy nomen'Andriamanitra tsodrano ampanompo ny zavatra rehetra, manjaka ny zavatra rehetra. Zany hoe lay fahefa-panapahana tao amin'ny olona izay nomen'Andriamanitra azy no endrika mihoatra nanan'ny olona ambony lavitra amin'izay voary rehetra noforonon'Andriamanitra tamin'ny fahatsarana. Ka ny fanjakana teto sy ny hoe fampanimpoana dia tsy ho an'ny olona samy olona. Apetrako aloha, hitantsika tsara ny tsodrano teo. Tsy ho an'ny olona samy olona, fa ho an'ny olona amin'ny voary rehetra. Ny fanapahana sy ny fifanompoana dia tsy natao fifampanimpona zany hoe ny zavatra rehetra nasaina manompo dia tsy natao anaovana tsinitsinona ny olona manodidina antsika, fa nataon'Andriamanitra ho an'ny voary rehetra izay noforonony akoatrantsika mba ho tapahantsika. Andriamanitra zany dia namorona antsika anapahefana amin'ny voary rehetra. Ary teto tsy nresaka Andriamanitra na nitsodran'ny olona amin'ny voary tsy hita maso. Saika tsy tokony ho tafiditra tao anatin'ny tontolo ho tapahan'ny olombelona ny devoly, fa izy no nitonantonana niditra namitaka ny olona andika ny tenin'Andriamanitra. Zay no natonga azy voasaringotra tao anaty fanapahan'ny olombelona taty aoriana rehefa namonjy ny olona Andriamanitra. Eny io ilay fahamarinana, rehefa tonga Jesosy hamonjy ny olona dia nanaiky ho faty Andriamanitra. Ary ny fahafatesan'Andriamanitra tamin'ny naka ny endriky ny nofo atao hoe Jesosy Kristy namerina eo amin'ny olona izay nandray sy nino azy ny fanapahana very teo amin'ny Adama, fony Adama mbola tsy lavo ary tafiditra tao koa ny devoly taty aoriana rehefa noresen'i Jesosy ny hery ny fahafatesana. Hebreo 2:2. Hebreo 2:2 jerentsika kely ny 9:7-10 ka hatramin'ny 9:5 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa satria mananofa mandany zaza dia mba nandray izany koa Jesosy mba handringanany amin'ny fahafatesana izay manana ny hery ny fahafatesana dia ny devoly, ary mba hanafahany izay rehetra mandany ny fiainany rehetra amin'ny fanandevozana no nitahotra fahafatesana. Midika izany fa nahatongavan'i Jesosy nofo dia ho faty andesy ny hery ny fahafatesana, sy lay manana ny hery ny fahafatesana dia tsy iza fa ny devoly. Hoy Jesosy tamin'ny mpianany, indrozy izy efa omeko anareo ny fahefana. Luka 2:7-10. Raitsika vetivety ny Luka 2:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Indro efa nomeko fahefana nitsaka mianarana sy maingo sy andresy ny hery rehetra nanany fahavalo ianareo ka tsisy hampaninona nareo akory. Kanefa aza mifaly ianareo satria manaiky ianareo ny fanahy, fa mifaly satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Midika io teny io fa Andriamanitra dia mifantoka aminao, fa tsy mifantoka amin'izay zavatra hampanoviny ianao. Meloha amin'ny fotoana anyrahany ianao dia ianao aloha ny ifatoan'Andriamanitra voalohany. Andriamanitra dia mifantoka aminao, fa tsy mifantoka izy amin'izay zavatra hampanoviny ianao. Tsy maiky ny aniraka anao Andriamanitra, fa maiky ny anovanao Andriamanitra. Rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra tsika dia hozy izy Andriamanitra. Ny fizotratsika sy iainantsika ao anatin'izany fiainana mazanak'Andriamanitra atsika zany dia ahatonga n'Andriamanitra aneo atsika andrandray ny voary rehetra dia miandrika maniry fatratra ny fampisehoana n'izy, fampisehoana ny zanak'Andriamanitra. Tonga Jesosy amerina amintsika reo fanapahana sy fahefana, fa isika ny mila mijoro tsara eo amin'ilay toerana mazanak'Andriamanitra atsika. Ireo zanak'Andriamanitra io dia tsy izy fa izay manaiky ho tariany fanahy masina. Romana 2:7 izay manaiky ho tariany fanahin'Andriamanitra natao hoe zanak'Andriamanitra. 9:5 fa ny fanahin'Andriamanitra dia miara milaza
amin'ny fanahintsika, miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika, zany hoe reo zanak'Andriamanitra ireo dia iray feo amin'ny fanamasina. Mihaino tsara tsika. Dia zao ny zavatra nitranga. Tsika zany tsy ilay karazan'olona mora avily amin'ny falotona sy faharatsy-piainana, fa itsika ilay karazan'olona miaino sy mora manaiky fitarihana avy amin'ny fanahy. Ny fijoroana zanak'Andriamanitra ireo dia manome lanja ny fotoanan'Andriamanitra ho ambony noho ny asan'Andriamanitra. Misy zavatra ambony lavitra noho ny asa tian'Andriamanitra mpanaovina atsika amin'ny fitoriana amin'ny filazaon-tsara, amin'ny fandresen-dahatra n'izao tontolo izao anaiky sino an' Jesosy. Asan'Andriamanitra zany ambony lavitra, mihoatra lavitra noho izany asan'Andriamanitra zany ny fahafantarantsika ny lanja sy toerana misy ny fotoanan'Andriamanitra. Inona ry atao hoe fotoanan'Andriamanitra io? Nandinika alina, tena nandinika baiboly alina, dia niteny tamiko Andriamanitra mikasika an'io fotoana io. Raisy ny bokin'ny Zoma toko faharoa. Zoma toko faharoa ny 14. Tao Jesosy dia niresaka tamin'ny Maria. Hoy Jesosy tamin'ny Maria rehefa novany rano tonga divay tao akany izy. Rehefa lany ny divay dia hozy izy Maria tamin'ny anaka. Tena mahafinaritra be ilay tenin'ny Maria. Hozy izy. Ary rehefa lany ny divay dia hoy ny renin'i Jesosy taminy tsy manana divay izy. Amin'ny misy dika teny fotra amin'ny teny anaka tsy manana divay izy. Dia amin'ny 14 hoy Jesosy namaly amin'ny Maria, raha vehivavy, mofa ninona kory zasy ianao, tsy mbola tonga ny fotoako. Dia ndao ny antsika isaina e, tsy mbola tonga ny fotoana hozy Jesosy. Rehefa nasaina tao Maria azy izy, lany ny divay, tonga Maria ireny niteny taminy hoe anaka lany ny divay, dia hoy Jesosy namaly hoe raha vehivavy. Tsy niteny izy hoe neny na hoe mama, fa izy hoe raha vehivavy. Fa manino Jesosy namaly amin'ny Maria hoe raha vehivavy? Fa nahoana? Ny antony voalohany satria lay miteny teto tsy ilay zanaky Maria olombelona, fa lay Andriamanitra nahary mamadika ny impossible ho tonga possible. Zany mahatonga azy nahitany Maria ho ilay vehivavy, iray amin'ireo vehivavy izay noforoniny. Nitohizany hoe tsy misy ifandraisantsika, mofa ninona kory zasy ianao. Zany hoe tsy misy ifandraisantsika loatra ny amin'ny fiainana, fa mihoatra tamin'ny fahasoavana no nahatonga anao nitondra sy volana ao ambohaka ny dikany. Le teny dia hoe mofa ninona kory zasy ianao. Tsy misy ifandraisantsika, fa hozy Jesosy nanampy an'ilay izy, mbola tsy tonga ny fotoako. Teto dia nanomboka nitady tao amin'ny teny hoe aiza Jesosy no miresaka mikasika momba n'io fotoana mbola tsy tonga io. Ianao milaza fa mbola tsy tonga Jesosy ny fotoananao, nefa nataonao ihany ilay fahagagana nanovandrano ho tonga divay. Dikan'izay tsy fotoam-pahagagana io fotoana io, anaovana fahagagana io fotoana io, fa inona ry fotoana mbola tsy tonga io? Nasehon Jesosy anahy io fotoana io ao bokin'ny Jona toko 12:7. Jona toko 12:7. Zao ny vaky ny teny, ankehitriny ozy izy mangorohoro ny fanahiko, ary ahoana no lazaiko? Raha eo, vonjeo aho afaka amin'ity oro ty, nefa zao no niaviko ho amin'ity oro ty. Jona toko 3:9. Ary talohan'ny andro firavoravona tamin'ny Pasika, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoana ialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary efa tiany azy izay amin'izao tontolo izao izy dia tiany azy hatramin'ny farany. Io fotoana io zany lay fotoana afatesany. Tonga ty oro ty ozy izy, io fotoana io zany lay fotoana afatesany. Ao amin'ny Jona toko 2:4 Jesosy milaza fa tsy mbola tonga ny fotoako. Ao amin'ny Jona toko 2:7 izy milaza fa ty lay fotoana nandrasako, zao oro zao ny antony niaviko. Ozy izy amin'ity oro ty no niaviko, ho faty izy amin'io. Jona toko 3:1 tonga lay fotoana no lazainy fa mbola tsy tonga tany amin'ny Jona toko 2:4, zany hoe le fotoana afatesany. Mametra-panontaniana zany hoe ndaza tamin'i Jesosy hoe ianao ny Jesosy nanao fahagagana be dia be, reny karazam-pahagagana nataonao be dia be reny ve zany? Tsy tao anatin'le fotoananao,
fanontaniana petrako le izy. Tsy tao anaty fotoana zany nanovanany rano tonga divay. Izy nanangana tamin'ny maty maro, nanadio boka be dia be, nampahiratra ny Bartimeo jambatra any am-boaka, namelona ny Lazarosy maty efarana. Ay reny rehetra ireny zany ivelan'ny fotoana sy ora lazainy avokoa. Zany hoe mbola tsy nikonsideren'Andriamanitra ho toy ny zavatra nahatongavany ao anaty fotoana, midika tsy ao anaty programme reny fa cadeau. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Averiko. Jesosy nanovany rano tonga divay, fa izy nilaza mbola mifaninana koza sy anao vehivavy fa mbola tsy tonga ny fotoako. Rehefa mivakiko ny Baiboly dia nijereko ino fotoana nilazainy Jesosy io, dia hitako amin'ny Jona 2:7 fa io fotoana io le ora hafatesany. Dia ozy izy, zao fotoana zao, zao ora zao ny aviko. Zany hoe ny antony ny heviany Jesosy tsy hanao mirakla fa ny hofaty aka ny fahotantsika teo amin'ny toerantsika. 9:17 voasoritra mazava amin'izay, ozy Jesosy ny 9:1 tonga ny fotoana ialako eto an-tany. Zany hoe hofaty izy. Zavatra mahavariana amin'i Jesosy dia zao, tsy amin'ny fotoanany akory kanefa zavatra mahatalanjona loatra ny zavatra nataony. Jesosy zany tsy tao amin'ny fotoanany kanefa namadika ny rano tonga divay izy. Tsy amin'ny fotoanany kanefa natsangany tamaty Lazarosy. Lazarosy amin'io maty efarana, efa nalevona. Tsy fotoanany fa nanao fahagagana izy. Ozy tamin'i Jesosy, Tompo, inona zany ny tianao ho lazaina? Raha ianao manao zavatra goavana be tsy amin'ny fotoanany, nefa ianao Andriamanitra, dia inona zany ny takianao aminay amin'izao vanim-potoana iainanay izao? Ny oran'i Jesosy fotoana nahatongavany dia voafaritra amin'ilay voalazany hoe ty no antony ny aviko. Ary io antony ny aviany io ny fototra anehoana ny missionany. Io zany le nandrasany voarehetra. Nandrasany voarehetra tsy izy hanova zavatra, hanao fahagagana, fa izy hamonjy ny olona mba hiverena ny fanapahana eo amin'ny olona, anangana ny zanany ho aseho amin'ny voary rehetra indray. Zay no mahatonga ny fanambarana androany arivo mametraka ny sarobidy ny fanapahana avy amin'Andriamanitra ho ambony lavitra no ny fampiasan'Andriamanitra. Ny fahefan'Andriamanitra ao anatsika dia lehibe sy goavana lavitra, mihoatra lavitra noho ny zavatra rehetra zay atrehtsika ilatsika ny tanan'Andriamanitra sy fanovana avy aminy. Ozy Jesosy, rehefa tonga ny fotoana nahafatesany, dia Jesosy hoe tonga ny orako na koa tonga ny fotoako. Révélation naniraka an' Jesosy sy nandefa azy ny ray ho tonga tanjona tokana dia ny atonga azy ho faty teo amin'ny toerantsika. Ho anao mety mandalo aloko ny fahafatesana amin'ny fiainanao, mety mafy be ny zavatra lalovanao eo amin'ny fiainana, mety misy zavatra tsy vitanao tsony fa mitady hitanondrika ianao ny teny manokana eo amin'le zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao manokana iny. Milaza ianao ohatrany tsy vita tsony izy zany Andriamanitra, za teteny aminao aza migoropaka. Fa Jesosy tia miasa ao anatin'ny aloky ny fahafatesana. Ny spesialite an' Jesosy nandresy ny herin'ny fahafatesana izy, ary vonona ny hampandresy antsika izy amin'izay aloky ny fahafatesana rehetra lalovantsika koa. Hitako izy tao amin'ny Jona 2:7 ny teny tao amin'ny Jona 2:7 ny teny Marta sy Maria, ary izy miravavy dia naniraka tany amin'i Jesosy nanao hoe Tompoko, marary ilay tianao. Marary ilay tianao. Nijery réaction ny mpianany. Olona tiany Jesosy ny marary sady tia azy koa. Ny magaga Jesosy tsy taitra izy. Sahala amin'ny hoe tsy nitondra ninina sy nitondra vaovao ireo olona zay nilaza avy any amin'ny Maria sy Marta hoe marary mafy Lazarosy,
fa jesosy namaly amin'ny fomba tsotra fotsiny mindiny faefatra ary rehefa reny jesosy zany dia ozy izy tsy ho fahafatesana naton'izany aretiny zany fa ny fampisehoana ny voninahitr'Andriamanitra mba hakalazaina ny zanak'Andriamanitra ka ny zava-misy anefa dia zao raha tsy fahafatesana no anton'ilay izy maty any Lazarosy ohatrany hoe mifanohatra amin'ny zavatra nampanantenain'Andriamanitra sy ny lazainy ny zavatra nitranga teo amin'ny fiainany ankonany Marta sy Maria maty any Lazarosy zay ny hita maso tsy hoe tsy maty Lazarosy fa tsy nanam-pahefana hitoetra ny fahafatesana rehefa teo Jesosy misy zavatra mitranga tsy azo amaritana ny zavatra tian'Andriamanitra isehoana dia ny zavatra mitranga toa mifanohitra amin'ny zavatra nylazain'Andriamanitra tsika misy fotoana mahita zavatra mifanohitra amin'ny teny fikasana marina zany sa tsy marina fa ny fifanoherana hita eo amin'ny zavatra nylazain'Andriamanitra sy ny zava-misy dia tsy afaka afoana amin'ny fahamarinan'izay nylazain'Andriamanitra tsy hanova ny zava-misy ho tonga arak'izay fanambarana nylazany azy androany tiako hisokatra amin'ny masom-panahinao fa eto Jesosy avy any Nazareta ary rehefa eto izy miaraka amintsika rehefa eo izy eo amin'ny fiainantsika izay fahasarotana rehetra lalovanao eo amin'ny fiainana spesialista Jesosy amin'ny endriky ny famelomana satria tsy izy no atao hoe mpanangana fa izy mihitsy no laza fa fananganana izy ny fananganana sy fiainana tamin'i Jesosy no fagagana ny Jona 2:2 dia ozy izy hoe tsy fotoanan'Andriamanitra hono zany izy no noteny an'izany ka ny hoe manao fahagagana zany dia tsy zany nandrahandray an' Jesosy ny manao fahagagana tsy izay nandrahandray an' Jesosy tsy izay le antony nandrahana azy misy ny atao hoe antony dia misy ny atao hoe endrika maneho an'le iraka ny endrika manapirofo an'le iraka dia ny fanehoam-pamantarana momba azy fa ny antony nandrahana dia tsy le fanehoam-pamantarana hita maso fa le ho faty teo amin'ny toerantsika zay ny antony ozy izy nandrahana tia ny antony aviko ndikany hoe tsy tafiditra ao anaty fotoana toetrany hoe tsy tafiditra tao anaty programa le mirakla satria melohana tongavan' Jesosy dia mila fantatsika efa nisy fahagagana teto tany Eli fotsiny napidina afo avy tany an-danitra fahagagana zany manokatra Jordana nandeha tany maina Eli fahagagana zany mamelona namelona nanangana tamaty ny zanaka vavin'ilay mpitondra tena tao Josafata miracle zany Mosesy ranomasina mena ny zara roa miracle zany taloha tongavan' Jesosy jereo Elisa nanasitrana namana boka tao Jordana nyroboky pito afaka tamin'ny abokany efa nisy fanasitrana ny boka taloha fa tongavan' Jesosy Jesosy tsy maiky ny anao fahagagana reto sainy fa tamin'ny fotoanan' Jesosy teto tany aza dia mbola misy miracle parallèlement tao amin'ny ranon'ny Betsaïda ny etsehan'ny anjely ny rano dia sitrana izay miroboka voalohany ninina retina manjo azy noho izany tsy niandro Jesosy akory le rano dia efa nahita miracle ny olona ny ran'Andriamanitra ho eo amin'ny rano ny etsehan'ny anjely dia mahita fanasitranana nandefa n' Jesosy etỳ tany tsy ho amin'ny tanjo-panehoam-pahagagana ny ray fa dingana ambany indrindra eo amin'ny sekolony fanompona ao anatin'ny maha-kristianina antsika ny fikatsahana fahaiza-manao fa mpanao fahagagana Andriamanitra dingana ambany indrindra zany ny dingana ambony indrindra ny fanomezantsika lanja nandrahan'Andriamanitra azy ho faty eo amin'ny toerantsika zay mahatonga an'Andriamanitra miverina manazavany ao anatin'ny fotsika Romana 2:7 zay tsy niaro ny zanany lahatokana fa natolo ny hamonjy antsika ho faty eo amin'ny toerantsika dia ozy izy tsy omeny maimaimpona miaraka amin'ny Jesosy kova ny zavatra en'olo izy zany tsy midika hoe tsy afaka endranan'Andriamanitra ianao mandray fanasitrana sikasika avy aminy fa omeo lanja mialoha amin'ny fotoana iandandranao ny kasika Andriamanitra ny fametrahanao ny famonjen'Andriamanitra amin'izay antony natongavany eo amin'ny fiainanao ny fotoana n'Andriamanitra
dia nahafatesany teo amin'ny toerantsika. Noho izany manome fotoana an'Andriamanitra ianao rehefa mamaly an'Andriamanitra tamin'ny antony nahafatesany amin'ny fanehoanao endrim-pijoroana amin'ny fanandrify amin'izay nahafatesany izay amin'ny fiovam-po marina hitoetra amin'ny sitrapony. Androany zany ny rendez-vous plus que galant eo ananao amin'Andriamanitra. Dia tsy hoe ianao mandray fanasitanana fa mahiratra ny zany, fa ianao manan-kianokatra amin'ny fonao iombona aminy sy hijoro anao izay akasitrahany. Mampangeta entan'Andriamanitra dia ny ahatonga antsika amaly ny antony nahatongavany, fa tsy ilay haingo-pahatongavana tsy tao anaty programa fa azonao raisina mpinono vokatry ny finoanao sy famalinao ny antso-pahatongavany. Tsy niandry Jesosy mba tia hita mirakly ianao, tsy izay ny andrasan'i Jesosy aminao, fa Andriamanitra iray nandefan'i Jesosy etỳ tany tsy ho amin'ny tanjona anao fahagagana, fa dingana ambany indrindra eo amin'ny sekolon'ny famonjena, ny dingana ambany indrindra amin'ny kristianisma dia ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny fanehoam-pahagagana. Ny tena avo sy andrasan'Andriamanitra amintsika dia ny fanomezantsika lanja ny nahafatesany ao antsika. Tsy tonga nanao fahagagana izy fa tonga ho faty eo amin'ny toerantsika izy. Ny ray tsy naniraka azy ianao mirakla fa ny ho faty teo amin'ny toerantsika. Ilay fisehoan'Andriamanitra teo amin'ny endriky ny olona nanaiky ho faty teo amin'ny toerantsika mihitsiny. Zay ny zavatra tokony tsy ho faty ao am-pontsika ao isan'andro isan'andro. Tena rena ho antsika ny nahafatesany ao antsika. Zany mahafototra ny famonjena ny fahafatesan'i Jesosy. Zany natonga azy nilaza tao amin'ilay vehivavy nitomany rehefa nitondra ny azy fijaliana izy ao amin'ny liko toko 7:20 teo izy Jesosy, azy izaho no hitomanina fa ny tenanao sy ny taranakao hitomanina. Satria fantatra Jesosy fa ndesy tany any anjara voatendry dia ny ekeny ny ho tanteraka teo amin'ny lalan'ny fahafatesany toeranao mba hatonga ny sitrapony ho marina amin'ny fananganana anao. Satria tsy afaka ho teraka mandrakizay ny fiangonana raha tsy maty teo amin'ny toerantsika Kristy. Vonona nandehatra amin'ny farany Jesosy tamin'ny fotoana io. Ary taorian'ny fahafatesany Jesosy dia nahazo ny anarana ambony noho ny anarana rehetra izy. Zay ilay Filipiana 2:15-10 hoy Jesosy, amin'ny anarany avokoa ny baiko sy ny komande rehetra rehefa tonga zanak'Andriamanitra sy nandray azy sika. Mba fantatrareo moa fa tsy tonga zanak'Andriamanitra tsika raha tsy nandray an'i Jesosy. Tsika nefa tsy afaka handray an'i Jesosy ho tonga zanany, atsangany, ho isan'ny olona mandovo fiainana mandrakizay miaraka aminy raha tsy nanaiky nandray azy. Fa zay nandray azy Jona 1:12 dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra dia zay mino ny anarany. Romana 9:17. Ianao rehefa nandray an'i Jesosy dia tsy karazan'olona mitovy intsony amin'ilay olona tsy manana an'i Jesosy. Ny antony zay tonga zanak'Andriamanitra dia sady mpandova an'Andriamanitra, mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra, ny mpiray lova amin'ny Kristy koa. Zany hoe iraisanao amin'ny Kristy ny zavatra rehetra. Zany ny fiaretantsika miaraka aminy no tonga antsika hiara-mana ambony nahitra aminy koa. Inona ilay voalaza fa fiaretana io? Tsy hoe fiaretana fahoriana, tsy hoe fiaretana fakapanahy, tsy hoe fiaretana, fa ilay fiaretana tiany Jesosy ho tenenina io dia zao, ilay ianao tsy manao ny fanaon'izao tontolo izao, fa ianao miaina sy mijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Miaritra ianao satria ny lojika amin'ny tany tsy lojika ianao intsony, fa ianao manana fomba fiainana hafa ankoatra izao tontolo izao nanangan'Andriamanitra anao ho zanany. Noho izany raha ohatra ianao ka miara-miary taminy ao anatin'ilay fomba fiainana sy prinsipe biblika tena araka ny sitrapon'Andriamanitra, fiaretana ilay izy. Satria ny olona rehetra amin'izao alamody ny kolikoly, ianao reo no tsy manao kolikoly dia miaka eo ny dosenao. Fa tsy maninona, alao tsy mandeha any izay sosiete tsy tokony andera kolikoly ny ampandroso azy. Ny eto tany vita ihany fa manana antony hijoroana ianao ataovy amainina moa e. Dia zao anefany le fiaretana kely iny ohatrany hoe teren'ny zava-misy eo amin'ny fiainana, anoty ianao angalatra, anao risoriso, te hanana amin'ny tsy marina. Raha tsy fetsifety dia tsy tafita. Ianao zany ahoana? Tsy miainao anatin'ny hafetsena ianao, fa Andriamanitra afaka pahita fitianao, afaka hizarany tsara ny avy ho anao izy.
Andriamanitra misy lalana foana aminjeny eo fa zao mila miaritra miaraka aminy ianao. Zany hoe misy karaza pisehoan'Andriamanitra midinga amin'ny voninahiny tsy asehony amin'ny olona zay mivavaka fotsiny fa tsy miara-miaritra aminy. Mila iaretana ilay izy. Mafy be no mijoro ao anatin'ny pression be dia be misy eto ambonin'ny tany. Presinina maro be. Na iza aleanao dia misy zavatra foana manery anao anohatra an'Andriamanitra. Amin'ny fanao, amin'ny fiteny, amin'ny fisainana. Fa zao ny fotoana tsy maintsy hijoroanao satria arakaraky ny hijoroanao no ahatonga ny fanjakan'Andriamanitra azo ainy eto antany amin'ny alalanao. Dia hoy Jesosy, nalaiko ny komandiny zavatra rehetra. Komandiny zavatra rehetra nalainy Jesosy ho ao aminy, tsy ho azy ho ao amin'ny fiangonana. Dia zao rehefa taorian'ny fahafatesany teraka amin'ny fiangonana. Rehefa teraka amin'ny fiangonana taorian'ny fitsanganana dia amerina ho anatsika izy le fanehoam-pamantarana sy fahefana very tany amin'ny Adama. Ary mihoatra lavitra azy no ao anatinao satria rehefa tonga ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia le manam-pahefana anakorotana sy andringana mihitsy no nanao fahefana no androaka azy amin'ny anaran'i Jesosy. Satria le fahefana ao anatinao dia iombonanao aminy. Ianao zany tsy mahazo mandeha irery fa tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy. Satria hitantsika ny Romana 12:8 teo, sady mpandova an'Andriamanitra ny piray lova amin'ny Kristy zay any Jesosy zany dia anao daholo. Izy no antom-pisiany zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy azo zao rehetra zao. Noho izany raha ny zavatra rehetra any Jesosy dia manana ianao antoka fa tsy voatery amin'ny anaranao vo anao. Fa amin'ny fotoana ilanao azy dia tonga eo tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Hitanareo mahatonga ny olona manota te hiady ho an'ny tenana izy. Raha vo ianao miady ho an'ny tenanao dia tsy fakahita amin'ilay tombony avy amin'Andriamanitra mihitsy ianao. Zay ny ahafahan'ny Satana misosoka satria amin'ny fanahiana ny anaovanao zavatra dia mazava ho azy fa manota ianao. Ary ny olona mpanota tsy hampandroso ny fanjakan'Andriamanitra zany. So stagne eo ianao, ny hafa sady tsy dia voavonjy maka izy, ianao koa mereraka ao anatin'ilay izy. Satria ianao rehefa an' Jesosy tena mitsotra marina aminareo fa tsy azo ainy zany ianao rehefa tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ianao ny amin'izao fotoana izao olona miaina eto amin'izao tontolo izao, eto amin'izao tontolo izao ianao fa tsy avety ianao. Rehefa nanaiky ianao ho faty miaraka tamin'i Jesosy tamin'ny batisa sy natsangany tamin'ny batisa, dikan'izay pon'ny lanitra ianao mitoetra ao amin'ny Kristy ao kavanana indray araka ny boky Efesianina 2:2. Ao an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy nametrahany antsika ao aminy. Amin'izao fotoana zany, zao zany ianao fanahy ao amin'i Jesosy. Fa izy fanahy ato anatinao. Jesosy olona eo kavanana indray, fa ianao olona itoeran'ny fanahiny eto an-tany. Dikan'izay misy fifandraisana amin'ny lanitra isan'andro ianao, zay no mahatonga ny révélation misokatra ao anatinao par le bien Saint-Esprit zay mitoetra ao anatinao. Sy mahatonga anao ihany koa eo akavanana indray ren'Andriamanitra satria solo vavantsika eo akavanana indray izy. Tsy zany no tena zany fa Baiboly no milaza an'izany. Noho izany rehefa tonga mifandraitsika miombona zay le hoe piray lova, mpandova an'Andriamanitra, piray lova amin'ny Kristy, ianao zany tsy afaka tonga eo amin'ny toerana anankiray anao komandiny zavatra ilainao amin'ny anaranao na nateraka indray azy ianao, fa tsy maintsy so komandiny anaran'i Jesosy daholo ny zavatra etra satria miray lova amin'Andriamanitra sy piray lova amin'ny Jesosy ianao. Le izy zany tsy 50-50 hoe ny atsasany ny tompo, ny atsasany anahako. Raha izay dia afaka haka ny parako aho. Fa le izy iraisany, dikan'izay 100% anao 100% ny Jesosy. Ao anatin'io zany misy collaboration tsy maintsy iraisanareo. Inona le izy? Voalohany, mitoetra ho mahatoky ianao fa an' Jesosy ny zavatra rehetra, ary an' Jesosy dia anao koa. Manam-pahatonina ianao zany. Amin'ny fotoana isehon'ny ady, tsy tokony hisy korotana ao anatin'ny fonao fa mijoro ao anaty fahatakarana fotsiny ao rehefa amin'ny position ny olona tafatoetra amin'ny sitrapony sy ny volontény, tsy azo Satana sakanana zany, tsy hitranga sy zavatra lazay mivavanao satria natao hamarinina ianao. Zay mahatonga ny Luc 21:15, zavatra novaiko, tsy hoe novaiko ny zavatra rehetra naiky ianao fa ny komando ny zavatra rehetra no mbavanao. Ianao efa nomeko vava, nomeko saina, tsy azo ny fahavalo toerina na resena mandrakizay. Zany menareo vava sy saina zay tsy azo ny fahavalonareo resena na valinana mandrakizay. Dia zao Jesosy ny teny rehefa mangataka dia manana fahendrena, asa tonga dia ingana manao amen fa atovy amin'ny anaran'i Jesosy.
Halleluja. Jona 1:17 ary na inona angatanareo amin'ny anarako dia ataoko zany mba hankalazana ny ray eo amin'ny zanaka. Jesosy zany tsy hitantsika maso fa eto izy miaraka amintsika. Dia raha vao amin'ny anarany no anonanao an'ilay demandy dia ankalazaina ny ray amin'ny zanaka amin'ny fanatanterahany Jesosy an'izany. Voatorona ny anaran'i Jesosy dia mihetsika fomba tsy hita maso Jesosy tahaka izay netsehany tamin'ny fomba hita maso ihany amin'ny zavatra rehetra. Dia Jesosy raha mangataka zavatra amiko amin'ny anarako ianareo ataoko zany. Jesosy manao fanekena zanao an'ilay izy. Dia tsy haiko hoe manino ianao misalasala satria tsy hitanao ve izy. Ny problèmantsika ny maridrefy ny finoantsika sy ny toerana metrahantsika n'Andriamanitra mihitsy les considération maheo azy ny tsy mipetraka tsara amin'ny tokony ho izy. Rehefa tianao hita hoe eo izy na tsy hitany masonao ara dia ohatrany hoe eo izy. Fa rehefa hodinao fanina eo izy fa tsy hitany masonao dia hodinao fanina satria ianao ny ataonao ianao. Ny olona tena mino sy mametraka ny fisian'Andriamanitra ho eo amin'ny toerany dia olona feno fahatahorana an'Andriamanitra. Noho izany na tsy hitany masonao azy izy dia ianao mahalala fa eo izy. Rehefa mipetraka maro toerana iconsidérenao azy eo amin'ilay maha-Andriamanitra mahitanao sy mahalalanao ary tompony fiainanao azy dia zao ny zavatra mitranga. Izy ndray aza ny asa saina aminao mandron'ileo zavatra izay tsy voatery ho vitany atakao angatahana fa izy ny asa saina natateraka an'izany satria fananana ianao. Tsy maharetyekaon'Andriamanitra ny asa saina amin'ny fananana izy. Dia ozy izy tsy nareo ny no mifidy ahy fa zany no mifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amo isy areta amin'ny vokatrareo mba homendra anareo izay ny an-danitra amin'ny anarako izay angatanareo na inona. Mila miombona tsara tsika tamin'ny hafatesany manaiky ho faty eo amin'ny nofo. Tsy hiaina tsony amin'ny fitarian'ny filana be. Zay mahatonga antsika tsy maiky no ampiasaina aza maiky no ampiasaina. Manana fotoana hijoroana aloha ho amin'ny sitrapony amin'ny fandinitena fa ho ampiasaina. Rehefa tena mifanena amin'i Jesosy tsika dia tadidio betsaka ny olona taraiky toy ny hoe mahalala n'Andriamanitra be zany mpivavaka nandray an'i Jesosy taraiky ara-pijoroana mihoatra no ny olona tsy nanana an'i Jesosy fa jentilisa-piodina be ohatra ny Zakaiosy fa rehefa niona tamin'ny fahatsarany sy ny vainy dia nafoy ny zavatra rehetra. Mba fantatrareo ny maharatsy ny toe-po tsy miova mialokaloka ao ambadiky ny fanompona le toetra ratsy tsy foy sady mbola tsy tiana ho avotsitra iny. Dia zay no mahatonga an'le hoe tsy tena manompo an'Andriamanitra fa toy ny manompo kanefa tsy resy lahatra eo mpanompoana an'Andriamanitra. Fataro eno ty fahamarinany ty 12 ny mpianatra Jesosy betsaka nanaradia azy izy amin'ireo ianao teny mpantsiana firy nefa enitsika ampijoro antsika eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Nanaiky ve tsika nitsiny zany teny zany mba hijoro amin'ny sitrapony ka angetaeta tahaka amin'ny Petera mety nanao fahadisoana fa niova fo avy eo. Tsy ndratsy nataonao aneny mahatonga an'Andriamanitra anara ianao fenao mamerimberina n'le faharatsiana sy mafy fo na teneny nara dia tsy azo ahitsitsony satria efa manana ny voninao anatinao. Dia zao mety ny olona azonao fitahana fa Jesosy tsy azonao fitahana zany mandrakizay. Ny maso ny mahitanao ary zay mahatonga ny Satana mbola manao izay tiany atao amin'ny fiainan'ny olona anankiray satria fantany fa mbola misy toetra azony ifikiranao. Dia tadidio sady tsy asony tsy tonga lavitra miodikodina manao cercle vicieux eo foana ny fiainana ohatra mahomby kely dia avy eo raraka tsy zavatra tena hita mihitsy ny hoe misongadina nefa ny ao anatin'ny fonao mavesatra fa tsy miaina tsara ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ianao tsy inona ka nefa ianao mandray an'i Jesosy. Zay ny mahatonga ny tompony tendra matimaty nareo izy aloha mivavaka hoe na mangatsika na mafana fa tsy misy ny eo tena. Zany mahatonga antsika tsy maintsy manaitra ny ao anatin'ny fotsika anna fiainam-piovana raha tanjona ny eona amin'i Jesosy. Tsy haiko aloha iza marina aloha ny tena vonona hoe tena ho ampakarina sy eona amin'i Jesosy. Halleloja. Dia zao afoy zao tontolo zao miombony ianao amin'Andriamanitra. Miombony ianao amin'Andriamanitra aza mametraka ny filanao ho ambony lavitra noho izay ilan'Andriamanitra anao.
ny lan'Andriamanitra azy ny lan'Andriamanitra anao dia ny iombona amin'ny communion. Le communion tsy hoe kory mahery mivavaka be anao mamaky baiboly telo isan'andro. Alleloia, mavita miaro toro be mandra-paraina ny andro, tsy zay le communion. Iny efa kipitsony iny efa le vokatra hoe rehefa tsara le communion dia tsy mety raha tsy mamaky baiboly. Fa tsy hoe asiako sporofoko mihitsy anaovako défi mihitsy, défi challenge zany mpamaky mihoatra ato am-piangonana. Non, ino no andrasan'Andriamanitra amintsika? Ny ho tsara fiombonana aminy. Manam-potoana ve ianao andiniana tena le zavatra mahazatra anao mampalahelo an'Andriamanitra iny efa navotsitra ve? Sa tongotsika mivavaka mihaino tenin'Andriamanitra isan'andro, totoafo ny sekoly. Io tsy miankina amin'le hoe fanompona hoe présent ianao dia mihaino mandray izy, fa le fihetraika anao fiainanao mihitsiny. Vao misy manaitaitra sy mandondoka kely dia iny ianao fa adininao daholo no teny mpanitsiana sy fahamarinana rehetra, tsisy discernement intsony satria nahazo dokako aporosian'ny satana hoe alefa. Dia raha vao tsy mitandrina ianao mamerina kely ao anatin'ny sainao zavatra tokony hijoroana, very ao anatin'le doka. Maro any ianao miteny manompo Andriamanitra lehibe noho ianao ampiasain'Andriamanitra, tsy misy ohatry ireny teny ireny mihitsy. Mahazo an'izany tsika ary tsy olona vitsy no miteny sy miantso antsika amin'izany doka fosa. Rehefa avy eo ary ohatry mbola tsy nahita an'izany mihitsy hatramin'izay. Fa zavatra azoko antoka dia zao, zara mbola miady ao anatin'ny teny izay toriko mba hitsangana sy hijoro hifanaraka amin'ilay fanambarana izay petrak'Andriamanitra eny am-bavako isan'andro. Zanaoko tsika tsy famitaka mpitoerana eto. Aleo tsy mifandondoko zany fa mifanampy. Fanosika tsara sy miorona ianao amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Aza mba manaiky tiavana zany ny olona tiavana manipoditra akondro eny amin'ny lalanao, atsipile hoditra akondro. Slivatra ianareo ve satria nao manomboka matsiaro amin'izay hoe ay ve zaka superman, ay ve misy azy zany tany. Za teteny amintsika ny hoe ho vavolombelona sika. Tsy mainky Andriamanitra ny ampiasa antsika amin'ilay hoe ho vavolombelona. Zay nahatonga ny Pentecoste. Vavolombelona tsy hoe any amin'ny fampiasan'Andriamanitra koa hoe vavolombelona. Reny zany efa porofom-panehoana ny maha eo azy. Fa le vavolombelona ny fiainanao mifanaraka amin'izay voasoratra ho anao. Matahotra an'Andriamanitra ianao. Fantatra hoe Jesosy mila anao ary ampiasa anao izy. Ataony zavatra goavana be no ataon'Andriamanitra. Ary hita surprise tsika amin'ny vavolombelona be dia be anivahana Andriamanitra eo amin'ny tontolo-piainana misy atsika, amin'ny fanehoana ny voninahiny, ny fahatsarany amin'io zavatra mpanaoviny ianao io. Ianao ne olona andrandray n'ity firenena ity, tsy maharenteka ao an'Andriamanitra. Zay no mahatonga le sabatra fio tratra ndray ahy zany. Raha tonga eto ianao tsy tratra mihitsy dia misy stronghold ngeza be fiarovana avo. Tonga le teny rehefa avy eo tsy azoko tiana mihitsy ianao. Tena tsy milova tsy haiko. Mamangy any tompo. Hozy Jesosy nisy fotoana. Irako ianao ny mahazo angaha, zay ny ivirantsika ny mahazo angaha. Hoe ampiray fo ny mpitandrina sy ny mpanompon'Andriamanitra rehetra, amin'ny asan'Andriamanitra izay tokony hatao ao anatina vision iraisana. Vision iraisana tena fifohazam-panahy marina. Tsika tsy toana olona ho atsika neny kanesantsika any, fa nahitra ny fiangonana mba tena nomana ny fiverenan'i Jesosy. Tsika mety mandalo amin'ny mazangaha fa ny fiangonana any no hitsinjandreo olona be dia be izay azo eny amin'ny kroazady mba hitaizana andreo olona tena mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra marina. Ka raha ny olona ny tiana hajoro dia ny mpitandrina aloha no mijoro voalohany. Dia hozy Jesosy melohan'ny ankanesana ho any dia amin'ilay mpitandrina. Jereo ilay mpitandrina anao ireo. Fandray tanana ve ireo? Fankaty ve ireo? Reo mpiara-miasa aminao rehetrarehetra ireo? Ny teknisianina, samy teknisianina, ny choral, ny choré. Alohan'ny andeha noasan'Andriamanitra fifohazam-panahy ny andrasantsika.
raha fifoazam-panahy daholo tsika mihitsy no mirehitra voalohany. Raha vao tsy mirehitra afoina ny entina tsy lopilopokely ohatran'iny. Boum de miracle fotsiny indray nandehanana azy satria ny an'Andriamanitra ho fitany foana parany. Boum de miracle. Mahiratra ntsapa. Tsika moa rehefa mira rehefa miteny hoe vitan'i Jesosy. Jesosy ilay manao an'io. Tsy zany iza fa tsika rehetra tonga any dia mafaly Andriamanitra mamita ny asany dia kasihan'ny olona. Fa nikasika ny ato tsy olona fa itoa ihany. Ianao ihany ny ato. Tena ataontsika araka ny tokony ho izy ve ny zavatra nakin'Andriamanitra tamintsika. Aza lalovina ila loatra fa ny fotoana raha teny ilalao anao Andriamanitra zava-doza. Zava-doza. Tsika menakavy rehetra zao tokony ho ray fo daholy. Tsika izao zao tokony mpiandraikitra daholo zao fivoriam-piandraikitra zao ataontsika izao. Ataovy amen moa e. Ary mpiandraikitra volona ny asa be kotra maharonatra be avy ao amin'ny tampokon'olona analakely dia nafika amin'ny mazanga miororo mihitsy ny asa maty ny satana miazona n'le faritra amin'ny alalan'ny fijoroana ao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Za te metra-panontaniana mety reraka ve Andriamanitra? Tsy mety reraka izy. Kanefa mahavarina rehefa namaky ny Genesis toko voalohany nitsahatra ho nisy tamin'ny andro fafito fa maninona izy nitsahatra nefa tsy reraka. Fantatrareo ve izay zavatra? Izy tsy mety reraka fa nisy zavatra ny foroniny anoy izay zavatra natombony. Amin'ny fitsarana zany eo amin'Andriamanitra tsy hoe reraka izy fa nijanona fotsiny izy fa ny asany mitohy. Afaka hitsahatra ve Andriamanitra rehefa mijery ianao? Mijery ny toe-pontsika izy afaka nitsahatra. Afaka ny atoko ve Andriamanitra hoe wow, afaka mipetraka kely amin'jery amin'izay. Ny fiasan'ilay zanako miaraka amin'ny fanampiny fanamasina. Manaiky be mihitsy izy anefa nreto zavatra vitsivitsy reto. Miova fo. Halleluja. Mpianatra tena variana nijery an'i Jesosy. Ny fotoan'i Jesosy tamin'izy andeha ho faty dia nijereny mpianatra ohatran'ny mpianatra rehetra zany natoko daholo zany natonga ny Jodasy hoe tsy io indray tsy azo dralaky tiany zany. Vao nanomboka aloha tonga le dimy hoe tady an'izy nareo. Jesosy avy any Nazareta. Toy Jesosy hoe zany izy tonga dia nitsipaka. Toy izy Jodasy tsy aloha tokantrany amin'ny fanondroana fa azoko ty telopolo ty fa io indray tsy ho faty zany. Satria vao nahita hoe tsy intouchable Jesosy. Toy izy rehefa aveo tsisy akasika an'io zany. Kanjo nanolo tena Jesosy nanaiky ho faty. Diso fanantenany Jodasy. Raha fantatra hoe tsy réagir Jesosy tsy nalaiko le telopolo. Zay natonga azy nanenina tena nipel'le telopolo tsy niraisiny akory. Fa namono tena izy nananto tena satria diso adresy ny fifantohany. Samy niantera tamin'ny herin'Andriamanitra daholo na ry Petera azy. Hoe tao amin'ny herin'Andriamanitra. Hitanareo. Misy fotoan'Andriamanitra tsy maiky ny anio ny heriny hiaro azy fa maiky ny angina haka ny toeranao mba hampandresy ianao. Ny antony zavatra anankiray mitranga misy heviny ara-panahy tsy voatery hifanaraka amin'ilay mahamaiky anao io fa matetika ianao Petera sy Jodasy mijery ny réaction n'Andriamanitra fotsiny hoe raha ny fahafantarako azy. Tsy ny fahafantaranao azy fa zay fahafantarana azy zay mihitsy navoan'i Jakoba sy ny Petera. Rehefa nisamborin'i Herôda dia tapaka ny lohan'i Jakoba satria tsy hampaninjany fa mpianatra tiany tompo. Tapato, tsy mivavaka. Zay ny antony fianterantsika mambavaka. Aniotsika fa ny mpiankirina fa faible tsika eo anatrehan'ny heriny. Tsy miantehitra fotsiny amin'ny fahalalana fa mahavita ny zavatra rehetra izy. Fa miezaky mitoko sy miankina aminy na mahavita ny zavatra rehetra izy mba tonga ny zavatra rehetra ho vita tokoa araka ny tokony ho izy. Ka taitra ny mpianatra. Jona mpanao batisa koa voavitaka. Zay na tonga ny Jona nandahan Jesosy satria izy nahita fa Kristy Jesosy. Nefa rehefa voasambotra izy ka angadraina tao ponja. Jesosy sy niasa akory namoaka azy. Ngamba izy efa niteny hoe miala tavavoaka ato ry Mesia izay tonga vaovao. Nataoko batisa talohan'ny idirako aho. Aoka ianao hijoro. Eny zao dia zao. Tia mijoro fa tena mila anao.
tsisy Jesosy namonjy azy tany amin'le fonjy. Niandry an' Jesosy ireagira amonjy azy amin'ny zavatra matery azy. Tsy nijoro Jesosy. Tapaka ihany lohan'ny Jaona. Ka misy zavatra indraindray tsy amin'le kajy mahamaky an'Andriamanitra fa amin'le kajy mahamaky anao. Dia zay natonga azy netrehitra ianao ve mbola andrazana sy mbola ho avy satria nifaritany tamin'le zavatra nitadiaviny ny maha-Kristy an' Jesosy. Lasa voazato etra izy. Fa zao fotsiny ny fahendrena mandeha mpatokina aza mametra-panontaniana koly. Teto no nahitako f'Andriamanitra tsy azontsika terena amin'ny filan'izany. F'Andriamanitra mifantoka amin'ny fijoroantsika. Iaina sy andeha amin'ny sitrapony mandrakariva. Rehefa ho faty Jesosy dia niteny izy hoe vita. Io le teny tena hoe arena be. Voafeny io daholo ny fahefana sy ny fanapahana rehetra. Nandefitra izy tamin'ny fanetretena. Tsika tsy mila miandro hoe voninahitra zany eo anaty fanompona. Voninahitra omen'Andriamanitra antsika foana. Tadidio fa Josoana tsy olona tao anatin'ny ministera hoe tokony ho andimby a Moïse, fa ny hafanapo-keliny tsy izy ny sergent général tao. Fa izy no nisany anankiray efa nirakiraka kely ohatra ny tena tary amin'ny kolisy tary. Fa Andriamanitra rehefa mifidy, tsy mifidy izy toerana sy ancienneté. Mila mitandriny tsika fa raha ny toe-pontsika tsy akasitan'Andriamanitra, so farany lasa voalohany ary voalohany io farany. Tsy zany teny an'izany fa Jesosy. Mila fantatsika fa Andriamanitra tsy miara-miasa amin'ny olona, betraka ny kely mavitrika. Tsy manana toe-pomendrika. Mety ho vitsy. Manana an'le fo fa mipiripirina. Fo no ampiasain'Andriamanitra. Manomboka androany ataovy mahity Jesosy ny fijoroanao, mihoatra lavitra no zay tianao ampiasany ianao. Fa za mitsotra aminareo, dingan'Andriamanitra daholo ro karazana olana fitsosina mitambatra eo anoloanao. Fa hitondra anao ny tanany efa eny amin'ny destin ianao vao gaga hoe Andriamanitra fa naninona ty ako. Andramony miova fo eo fa aza mihatsara velatsia. Tena miangavy ianao mihatsara velatsia foana raha mbola tianao hitony zavatra rehetra. Fa mba andramony tena mitsotra eo anatin'Andriamanitra, sokafo ny fonao, mangatà amin'Andriamanitra le fiovam-piainana avy aminy. Fa zavatra anankiray tsy maintsy hitranga. Tsy hitanao tsony izy. Tsy hena olombelona ny hitany, fa ny fanahany ao anatinao. Ary anomboka hiara-iasa amin'ny fanahy masina amin'izay izy, hitondranao any amin'ilay dingana tsy takatry ny sainao. Atoato betsaka aminareo ireo nahita surprise tsara satria fantatro fa napakevitry ny ova fo tanteraka hanome lanja amin'ny fijoroany miaraka amin'Andriamanitra no zay faniriano ampiasain'Andriamanitra. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra, orakoraka mafy ao azy. Hozy izy mpianatra, aiza amin'izao ary le voninahitra. Jery ny mpianatra hoe aiza le voninahitra ny lazain'Andriamanitra. Jereny Jesosy, vao may kopaka, vao may reraka, vao may maty. Aiza amin'izao le voninahitra. Taiza le voninahitra ho an'izay mahay. Tao amin'ny fitiavany. Tsy ny zavatra ny ainany fa ny fony tiatsika. Rehefa tiatsika Jesosy dia tsy nahita ny tenany sy ny ainy ho ambony noho ny famonjenanao izy. Ary zay ny tena tao hoe fitiavana. Zay ny mahasaropady ny iraka mpanovin'Andriamanitra. Ao amin'ny iraka sy eo amin'ny zavatra mpanovin'Andriamanitra ny jerevan'Andriamanitra ny toe-ponao. Ary rehefa miala eto an-tany ianao dia ny asanao no anaraka anao. Ary le asa tsy hoe ny asa vita be dia be fa ny qualité ny toe-ponao teo am-panatanterahana le asa. Fa dio ny miady toeram-panompona. Jaona ny tia indrindra fa Petera ny lohan'ny apôstôly. Zay misokatra ihany no mahita, manana vision Pierre. Vision tsy nanana ny Jaona mihitsy koa no hafa mihitsy ny azy. Zay ananako no omeko anao, ary tena vita amin'ny Petera ny katsaka sy nampiasany zay nananany. Efa nitoriko teto zany. Tafavoaka tsara ny ministera satria olona manana vision an'Andriamanitra
mahita melohany rehetra. Izy zany le mpitsinjo lavitra Petera. Amin'ny fomba ahoana ny tonga dia nentany hoe io Eli io Mosesy nefa reo tsy niona akory olona 400 taona tany aloha tany Mosesy ny nanompo. Izy voatateo te io tonga dia aina io ny Eli dia io Mosesy. Jesosy koa tonga dia tenao Kristy zanak'Andriamanitra velona. Tsy tsato piso zany. Olona misokatra amin'ny ara-panahy zany. Ianao rehefa tena misokatra amin'ny ara-panahy mangetaetan'Andriamanitra dia tady teo fa afaka sokafan'Andriamanitra ny maso tsy hita maso ao anatinao ahitsy zavatra tsy hitan'ny olona. Toy izy Andriamanitra Petera zao ianao manomboka androany tia mifanalaidi ny fiangonana. Kenao tsy afaka hiteny efa namena Petera iny dia nako Petera aloha nahazo an'iny. Raha ohatra ka tamin'ny apôstôly dia nameny ny apôstôly tsirairay dia nameny ny zaray. Fa tonga dia teny Jaona teny Aniana fa Petera aloha nahazo an'iny satria izy nahita voalohany Jesosy ny Kristy zanak'Andriamanitra velona. Izy aloha nahita. Ka ny zavatra omen'Andriamanitra anao dia misy ifandraisana amin'ny révélation halalanao anazy. Petera tsy nafantatra mihitsy hoe vato izy. Ay ve vato ka izahay? Tsy hainy. Fa zao ny fifandraisany tamin'Andriamanitra sy ny fisokafany ny amin'ny Jesosy natonga azy nahafantatra momba azy bebe kokoa. Dia ilay izy tsy hoe aza atao badenina be no hoe te ny tenin'Andriamanitra indray amenna alleluia ho anahy zany tsara ilay toroteny androany mody ianao ohatran'io eo fotsiny ianao ohatran'ny hoe manenina be sy mananina fa mivoaka eo anao tonga dia tsy any andrambo filesy ary tsika indray tsy maintsy miaraka hatramin'ny farany atsika senao. Raha vao mafy ny fo dia laloviny dia voaleo fahazaran-dratsy ianao manomboka androany tapao-hevitra. Tsy mazoto manapa-kevitra ihany nahita ny tanin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany. Militsika mitrava isan'andro ny fotsika mbo fanjo-pitiavana. Misy dika matoa Andriamanitra ny teny hoe reto telo reto no mitoetra finoana fanantenana ary fitiavana. Fa fitiavana ny lehibe indrindra. Amin'izao mantsy ny problème vao miresaka toko sy andininy ianao dia politizien'ny olona. Fitiavana ny lehibe indrindra ireny atao pasteur Rodolphe atao. Dia raha vao itorindray zany zao aza matahotra mino fotsiny ihany Jesosy no teny an'izany tia mandray zany. Ny politika toriko aminao dia politika ny lanitra ary tsisy raraka ireo tenindreo na ray azy ny fiovam-ponao zava-dehibe amiko raha neny zao ny trompetra tsisy resaka fa iona amin'ny Jesosy eny amin'irao any lanitra tsika. Ary azo antoka io fionan'io fa tsisy hoe amboamboarina be satria eto amboim-panitsiana na toe-po na toe-piainana. Misy zavatra ohatranenao zany mamelaka anao avy eto amin'ny droaty zany le teny zay indray anao dia misy fotoana voaka eo fanipaniny. Hitako misy ny andreo tsy mahita anazy fa jonjorony be satria mafy be loatra le tsy hita tsony fa nahazoazo taony izy. Alleluia. Ndao lo tetana mafy eo an'Andriamanitra. Alleluia. Fa tsy zany tsika vao mare teny fiainana misaotra tompo fa nahitsinao indray andro any. Misaotra tompo fa misy zavatra indray andrasanao ny amiko tadio mbola tsy tonga amin'ny fotoako nefa nanao fahagagana izy. Tsy ara-potoana ireny fananganana amin'ny maty ireny fampahiratana ny jao. Tsy ara-potoana ireny fahita le ara-potoana ny hofaty izy io ny eviko ozy izy. Zany hoe izy mavita ny eviny ny antony eviny tsy hanao fahagagana. Ny rana izy anio mpamantarana hampahiratra ny jamba Luc 4:18 fa ny aviny ho faty eo amin'ny toerantsika. Mission accomplie rehefa miampita ao anatinao ny fiainana mahitanao hanina fiainana be dia be tsy ho raraka mandrakizay ahita voninahitra Andriamanitra iseho ny fiainanao ny fahatsaran'Andriamanitra rehetra ary tsy ho raraka mandrakizay zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'dao tsika ity tanana mafy be ao an-tompo aza misy mihetsika fa hivavaka ao anareo rehefa avy eo anao fanatritsika misy koa ny anambara momba ny filazana. Ny filazana moa zany tonga dia atomboko hiditra ihany pasteur ery vetivety alleluia fa efa nazontsika devia ny fikarakarana ny fiafitambo zay ovakiny eto rehefa avy eo azafady pasteur zany fa ny ty zany mbola anaovana annonce rehefa avy eo any koa fa reo fotsiny zany ny devilaina fa ty ngamba tsy olazaina aloha le main d'œuvre. Alleluia. Tain'Andriamanitra tsika rehetra ary falindray mifankahita amintsika eto amin'ity toerana ity
miaraka miaona eto amin'ny fahasoavan'Andriamanitra eto itsika androany. Programantsika rapitso miverina soamantsara eto amin'ity toerana ity tsika. Manome voninahitra an'Andriamanitra eto indray miaraka amin'ray latabatra amin'i Jesosy eto amin'ny fitora maraina ny fotoanantsika rapitso eto amin'ity toerana ity. Ary mino fa oharinan'izay ny sampana samy miverina mamonjy ny sampana misy azy satria fa ao anatin'ny fanomanana sady ihany koa tsika ny croisade iverenana ny mahajanga dia tahin'Andriamanitra tsika rehetra. Ny amin'ny herinandro ny programa ny sekoly dia tsisy miova ny latsinainy talata ny alarobia dia etsy amin'ny super U tsika ao amin'ny rihana faharoa amin'ny fitora maraina ka hatramin'ny valo sasany latsinainy sekoly ho an'ny famahana olana talata sekolim-panasitranana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano sy ny fitahina sy ny fanambiana toetra dia anasanantsika ireo fotoana ireo samy tonga soamantsara hiaraka nome voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'izany fotoana izany. Ny Zoma tsika miverina eto amin'ity toerana ity ihany dia ohatr'izay koa ny sabotsy eto ihany tsika. Misaotra ny tompo ny amin'ny fahafahantsika manatrika an'ireo fotoana rehetra ireo ary saorana be dia be Jesosy ny amin'ny mbola fahafahantsika miaraka eto amin'ity toerana ity. Aleloia. Ankoatran'ireo moa dia misy ny fotoana anasako atsika ihany fa sao dia mety misy manaraka any amin'ny Facebook na ho atsika koa izay eto amin'ity toerana ity manana vondrom-bavaka tsika amin'ny toerana maromaro manodidina ny Antananarivo. Dia raha mba misy fianakavianareo any ohatra hoe any Arivomamy zao tsika manana vondrom-bavaka isaky ny sabotsy hariva amin'ny 2 ora sasany any Arivon'ny Mamo. Dia raha mba misy fianakavianareo any dia tenena izy misy any. Dia any Atsiromo mandeha tsika manana lahady maraina amin'ny 7. Any Apefy misy lahady hariva amin'ny 2 sasany. Dia ny akaiky indrindra lahady maraina amin'ny 9 sasany miaraka amin'ny pasteur Sandratra sy nareo aiza moa letera ao Besarety ao amin'ny Gasnew studio. Dia izany fotoana rehetra izany anasanantsika. Ankoatran'izay dia vakiko amintsika ty devis momba ny fananganana ny tambo sy ny fefy eny amin'ny centre. Dia ny zavatra ilaina ato mila briky roal 20 000 pièces, mila vato moellon 550 isa, mila kayasy 2 camionnettes de 3 tonnes. Zay ny ilaina zany. Ankoatr'izay fasika 12 mètres cubes ciment dia mifanaraka amin'ny reo ihany fa tsika rehetra samy mahafantatra dia raha ho antsika reto aloha zany mino fa tsisy dikany akory. Alleloia. Mety olona ray ara dia mety ahavitany io. Amen. Fa zany tsy ho terena fa arak'izay rehetra manginy ny fanamasina anao dia mety ho sisinao hoe zahay bata ciment ray aloha fa hoe toako le ray camion amin'le kayasy. Dia arakarak'izay fahafahantsika rehetra fa dia izay dia memboninahitra Andriamanitra misaotra ny tompontsika fa afaka manomboka avy hatrany. Ohatra mahita ny zanak'Israely zany nataon'Andriamanitra hoe atsangana aloha ny manda ny Jerosalema. Dia rehefa natsangana manda dia zay amin'izay vao nanao ny tempoly. Tsangana ary tsika. Aijero ny tananao dia dao hivavaka ho an'ny fanatitra antsika. Raha masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zay amin'ity fotoana ity ary misaotra raha mbola afaka mijoro mitondra ny fanatitra eto anatrehanao zay. Misaotra ny amin'ny fahafahanay mitondra n'izany fanatitra izany ary tsarovany tsirairay avy izay nitondra ny ampahafolon-karena ny sakrifisy ny fanatitra ho amin'ity androandroanyity mba hahita ny fakasitrahanao tokoa ary ho tahaka ny fanatitra izay netiny hiabela izay nankasitrahanao dia mba ho tahaka izany koa ny fanatitra ho entinay Andriamanitra. Ho voninahitra ny aranao ho anao voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Teka mafitsika ho voninahitra Andriamanitra. Tiaka mafitsika ho an' Jesosy isaorantsika ny Andriamanitra fa mandroso ny fotoana dia misy hatrany ny miroso ho amin'ny fanamasinana sy fitsofan-drano ny tokantrano. Amen. Any manokantsika dia iaraba iaraban'izy roa
zavalalaina randria mizaka sy erisoa mbola ny aina angatana izy mivady mba hiakatra etya amin'ny saina dia raisika mitehaka mafy tsara satria ny tompo ny tao ambadika izany programme zany a tehaka mafy ho an' Jesosy. Araka ny fandaminana napetraky ny ray aman-dreny dia i rahalahy Arnaud mivady a dia raha-pitson'ireo tompoko a no ho arabaina eto. Ya amin'ny anaran'ny Jesosy tompony iraka lohan'ny mpiandry a lohan'ny fiangonana ao anatin'izany ihany koa ny tenin'ny ray aman-drentsika pasteur Jean Rodolphe sy ny fiarabana avy amin'ny mpiara-manompo rehetra izay zareo mitsangana dia miarabanareo mivady. Kopakopaka reto fa mikopaka izy andre kako nareo kosa avereny farina aloha zay. Miarabanareo mivady satria tsy ny olona rehetra no mitondra ny fiainatokantranony eo anatrehan'Andriamanitra. Ary Baiboly dia milaza fa amin'ny andro farany a dia isy andro mahory hemotra amin'ny finoana ny olona anao zay tiany izy a ary anadino an'Andriamanitra. Fa tsy izany ianareo avy tany amin'ny fikasana sy faniriana dia nentinareo teo anatrehan'Andriamanitra zany a ary nanetry teninareo a hitondra an'izany faniriana sarobidy zany mba ho tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Tsika hiteka ao an-tompo amin'izany fandreseny sitrapon'Andriamanitra zany. Noho izany dia miaraba amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny fahatanterahany dingana ngeza be ao anatin'ny fanirenana tokantrano. Tsodrano anareo zay a ho tahiny tompo a fahasoavany ambiampy a ameno a ny fanatrehany eo amin'ny fiainareo a mandrakariva. Avy hatranintsika dia haninditra ny tanantsika tahaka ny fanaontsika ahinjiro ny tananao dia hanao vavaka tsika. Mety hoe za no re amin'ny fanamafisam-peo a fa ataovy ren'Andriamanitra ny ao am-ponao a tena misokatra ao amin'izao tokantrano a nentina teo anatrehan'ny fanatrehan'Andriamanitra zao. Sandrato mivavaka. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta misaotra mankasitraka fa fandresena no hitanay eto androany nandresy ny sitraponao dia misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy ny amin'ny tokantranon'izy mivady zay vita soa teo anatrehanao tamin'ny fanamasinana sy fitsofan-drano mba ho isan'ny tokantrano ankasitrahanao miara-mivavaka izay menakavy rehetra izay manaritra an'ity fivoriana sy fotoana ity mba ho tokantrano tahinao zao tokantrano zao iaina ny fahafenon'ireo teny fikasana no maninao amin'ny fahabetsahana amin'ny fahavokarana amin'ny fiainana. Ray amin'ny anaran'i Jesosy tononona ao anatin'izao tokantrano zao ny fandresena ny ratsy, fandresena ny fakapanahy, fandresena ireo karazana fanoherana tadiavin'ny devoly atao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy ny vavolombelona, ny fahagagana, indrindra araka ny teny nomenao aman-kafatra androany ariva, ny fijoroana zao tokantrano zao ho feno voninahitra ao, ho toy ny fiangonana tsy misy pentina tokoa ary tsy misy fiketronana fa ho ankonana sy tokantrano voaomana hiatrika ny fiverenanao sy ny fiavianao. Tsofina rano sy tononona ny fiainam-piadanana, ny fiainam-pifaliana, ny fiainam-pitiavana, ny fiainam-pifankatiavana, ny fandeferana, ny fanetretena, ny fanatrehan'ny fanahinao dia azo aina tao zao tokantrano zao. Ny fiadiana rehetra voafona amelezana zao tokantrano zao dia tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy. Lavitry ny loza, lavitry ny fahafatesana tampoka, lavitry ny arety mandringana, lavitry ny tahotra, lavitry ny fiemorona, lavitry ny fangatsiahana, lavitry ny fisarana sy fifampiandaniana, lavitry ny ady, tsy misy feo mitabataba miainga eo a-tokantranonareo. Tsofina rano sy tononona, ankonana feno fahendrena, feno filaminana, feno fahalemem-panahy, feno fiadanana. Ahita toronareo amin'anaran'i Jesosy, azo tomaninareo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho feno hery sy tanjakinareo, anao ny asan'Andriamanitra sy hijoro amin'ny sitrapony. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy a. Merci pasteur. Anio manokana no anolora ny asa fanomponanareo a ny Baiboly a. Vakio enoy iaino ny tenin'Andriamanitra. Ny manosonia dia pastora Jean Rodolphe, filompanorina ny hvkl-mission international. Mino kosa fa sitsika tehaka tsara ho an'ny tompo sady a.
atolotra anareo amin'ny solontenany rehetra miaraba anareo tainy Jesosy indrindra fiadanana tiaka mafitsika ho an Jesosy mahazomahazo toeranareo sady andray mpanompon'Andriamanitritsika amin'ny famaranana ny fotoana orakoraka ho an Jesosy. Alleluia. Ndao tsika isotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo fotoana zao ikasian'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Aza mijery olona ny ao anatinao jerena androany mitenenan'i Jesosy amin'izao fotoana zao hoe tonga eto Andriamanitra, tonga eto amin'ny foko manontolo tena faniriko ny anao ny asanao fa mbola faniriko mihoatra ny ho tsara fiombonana aminao. Tonga eto atompo mangataka indrindra ny famindram-ponao mba andrakotra anaisotra ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Isory eto anatin'ny foko raha mbola misy tsy famelana atao anatiko, raha mbola misy tsy famendrena atao anatiko, raha mbola misy tontolo tokony hovaina eo amin'ny fiainako ka ho kasianao androany dia meko fahafahana malalaka ianao hanongotra an'izany. Tsaroko ny teninao Jesosy hoe zay tsy nambolen'ny raiko rehetra dia hongotako. Voalohany aloha Jesosy tena tolotra ifonay hongoto reo toetra tsy mendrika rehefa anao ratsy mahazatra rehetra reo ohatrany efa ho atao jobily ary indray ohatrany tsy hitanay intsony hoe hota fa ohatrany normal le izy satria efa niainanay sy efa ela loatra natao anay an'izany. Androany ariva hongoto zany hiala tsy ho tafatoetra amin'ny fiainanay. Manaova anao tao délivrance amin'ny anaran'i Jesosy. Mangatao fanamasina hipitsika ao anatinao hampahalalanao hoe ty le mampahavitrika ampiasan'ny satananao mihitsiny. Ohatra mora loatra ianao miteny fahasiahana, mora loatra ianao mamaly manafitoana indraindray zavatra teneninao. Misy fotoana ianao tonga dia mandray zavatra amin'ny fietretana maloto. Zavatra rehetra zany tena fototra tokony hoe iongotra tsy toeranao intsony mandrakizay. Ataontsika hoe tsy mba mipitrapitra ohatra ny voromalala fa mivandravandra ohatra ny vorondolo no fomaraina. Angatao Andriamanitra naisotra an'izany. Ireo zavatra rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mety mahatonga ny eo tokantranonao tsy mahazo aina amin'ny alalan'ny fanao mahazatra anao, manodidina anao, mpiarabelona aminao, natao hizara fitiavana ianao, natao hanana faharetana amin'ny hafa ianao. Angatao mititaka rivo ty mifanan'Andriamanitra ameno anao androany arivo. Mangata amin'i Jesosy androany fenoy fanahy masina, fenoy fanahy masina. Ny diako sy ny fiainako tsy mandeha amin'izao fotsiny, mila anao mihoatra fanahy masina. Anoro anazy ampitsoro amin'ny sitraposy programanao. Ary fantatra mititaka rivo ty fa rehefa misokatra amin'ny foko ho anao dia ianao mpamindra fo, mpamela heloka, mpanasitrana sy mpanafaka izany ianao ananako fahatsapana mititaka rivo ty fa afaka miaraka aminao. Fa ny amin'ny lanitra ny tanao dia misaora azy, misaotra ny amin'ny famindram-po Andriamanitra. Raha mbola velo zay dia misy antenaina foana ny aminay. Misaotra satria menao indray zao oro zao ny fotoan'Andriamanitra. Satria ny fotoana nakanesana tao amin'ny Zakaiosy tsy fotoana henonao ny fitabatabany fa fotoana andrenesanao ny fitempony fony miverina amin'ny sitraponao. Vao niaisitra tao amin'ny Zakaiosy ny fahazaran-dratsiny tonga dia niteny ianao fa teo koa ny fotoam-pamonjena hoe anio dia anio ihany dia efa zanaky Abrahama izy. Zay izy vao tena zanaky Abrahama. Androany koa tovy tena tanteraka eto izany Jesosy mba ho tena zanak'Andriamanitra marina izay tsirairay avy. Tena mendrika sazy ny fijoroana ao anatin'izany planina sy programa izany ny fiainanay. Mitaka rivo ty mahita anao androany ariva amin'ny anaran'i Jesosy. Anadio anao ndrahan'i Jesosy. Afaka fiainantsika tsirairay avy ro tolotra tsy nambolen'Andriamanitra. Izy hiditra tsehatra sy asa anafaka anao, anaisotra ny fampahorina rehetra amin'ny fiainanao. Ary izy koa no nasitrana sy anafaka anao amin'ny zavatra rehetra sy ilanao ny tanany sy fanelalenanany. Aza matahotra fa tsisy fanameloana amin'i Jesosy Kristy. Ary fa tena mibebaka marina ianao ka nitsotra teo anatrehany ampo anao ny fahasoavany. Anadio, anaisotra, anafaka zavatra tsy araka ny sitrapony rehetra. Apetrao fatra marary ny tananao fivavaka ho anao dia anao koa hivavaka ho anao. Raiso ny fanasitrana avy amin'i Jesosy. Anio Andriamanitra anaisotra andreo aretina sy rofo rehetra satria tempolo mbola ilain'Andriamanitra io vatanao io. Tsy tokony hampiasaina amin'ny zavatra tsy araka ny sitrapony intsony fa tokony hampiasainao amin'ny sitrapon'Andriamanitra foana manomboka androany. Raiso ny fanasitrana izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny fanaintainana, amin'ny fivitosana,
amin'ireo karazan-javatra rehetra sy aretina rehetra tia satanana angejananao androany afaka ianao na ny anatin'ny ranao any na diabeta na cancer cellule cancéreuse na inona endrika mety mikorina ao anatinao ao nefa tsy nambolen'Andriamanitra androany ariva ho esorin'Andriamanitra zany tononoko ho fanafahana na maso tsy mahita na mety hoe artrose na inona karazan-javatra inona ny anaran'le aretina na any amin'ny atinao na any amin'ny pancréanao na any amin'ny tsinainao zany zay mety ho karazana aretina ka mahenika amin'ny vatanao ray manontolo amin'izao fotoana izao teneno miaraka amiko amin'ny anaran'i Jesosy teny hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta miaizitra ny aretina tsy manan-kety tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy o Jesosy hoe vita ohafany amin'ny lanitra nytanao dia teneno Jesosy hoe sitrana Jesosy fa misaotra afaka Jesosy fa misaotra misaotra anao mikasika ny fiainako androany misaotra amin'ny fanasitrana amin'ny fanafahana wow misaotra amin'ny fisokafany lalana amin'ny fampahitana fity amin'ny lafim-piainako ray manontolo tsy ty tenako ty ihany fa ny momba ray manontolo eo an-tananao momba rehetra Jesosy misaotra fa no fitiavanao dia mananantoka fiainana be dehibe avy aminao voninahitra ny manao ilay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo izay fanao ireratra amin'ny taloha indrindra ankehitriny any mandrakizay amen raisy nitsodrano izay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy hitanareo anie Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka amenareo fiadanana mandehana amin'izao herinareo zao fa ny tompo hiasa teny amiko Andriamanitra fa misy olona eto présenteur apitsy maraina mivavondelonao fa sitrana zao ianao nanafaka zany Andriamanitra androany ariva ary ny baiboly dia milaza raha ny zanaka no nafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo mandana fa mety ny zavatra rehetra mapety azy fifaliana ao anatiny to fifaliana atao anatiko resy ny problème hoe a rava ny faharatsiana rehetra zanaky ny avo indrindra hoe zanaky Jesosy mandeha amin'ny sitrapony velona mpanavitra amen zareo fahasoavana fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao fa mifahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao anareo amen nazadiny fotoanantsika rapitso maraina fandraisana ny fanasan'ny tompo rahantsika eto samy ho tahin'Andriamanitra daholo veloma tompoko